Soca Vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye Ismon, am sachet Stavoine. Manolotra anao ny vaovao. Tafapetraka androany teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny requête avy amin'ny vondrana politika dimy na ny alliance tambodivona momba ny fianendrenan'ny prime ministre Jean Ravelonarivo. Nafeno ny fepetra ny fampandraisana andraikitra ny HCC na ny sezina nataon'ny vondrana politika milaza fa maro anisa tokony nanendry ny prime ministre mahery ny ray efatra ny député no nanao sini na mpanan-kery izany. Ministera amidy vola be anaovana bizina eny anivon'ny antenimieram-pirenena fisian'ny mafia sy ny tambazotra ny mpitady vola eo anivon'ireo samy mpanao politika. Eto ampelatana ny mpanao gazety ny Cool TV FM ny horonan-peo izay ahafahana mahita taratra ny ampahan'ireo tranga misongadina amin'ny raharaha politika eto Madagasikara. Olom-boafidy maromaro no voakasika izany tamin'ny nananganana ny gouvernemanta Cool Roger mialohan'ny 12 avrily 2024. Tsy mbola tazana treto ny vokatry ny fitsidian'ny filoham-pirenena ny ATR sy ny Boeing. Tsy mety mivany olan'ny Airmad mikorotana ny sidina ny kompania amin'ny kompania pitaterana Air Madagascar tokana mihazo an'i Paris miato mandritry ny 12 andro izany. Misavoritaka ny agence de voyage maro no manjifa no tsy faly. Ako ny rivo-doza Shedza 50 ny maty samy andoavam-bola na ny famonjena trano fivoahana 100 ariary na ny fatsakana rano 20 ariary isaka ny so ho an'ireo traboina toy ny etsy Andranomahery Akorondrano. Iroso amin'ny fanadiovana faobe manomboka rapitso eny amin'ireo faritra misy ny traboina ny tompony andraikitra amin'ny tahotra amin'ny aretina samihafa. Any Arabia Saoudite maty teo amin'ny 7 taona ny mpanjaka Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud androany ny arety tratra no nahazo azy efa telo herinandro izao izay ka niteraka ny fahafatesany Prince Salman 7 taona indray izao no mandimby toerana azy rehefa ministra ny fiarovam-pirenena nanomboka tamin'ny taona 2024 ny andindiny izay rehetrany. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Vao Coco Naturali Coco zato isanjato. Vao Coco Tsy miparitaka. Vao Coco Tsy mandoto sady mora hoentina. Vao Coco azo antoko. Vao Coco tsara kalitao. Vao Coco tsy matahotra orana. Tsara. Vao Coco Ok ya mora ampiasaina. Vao Coco Vao Coco tsara ho zao. Zato ariary.
Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Permis seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Leftmate, à Noussat. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne CAN Orange 2015 sur Canal+. Toy fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ny taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro ho an'ny vehivavy. Baolay miarahaba anao natratrany taona 570. Baolay ny tsara indrindra trano. Lany crédit ianao, tsindriny dièse 204 dièse, safidio telo lany crédit dia mahazo fana hatramin'ny ariary manomboka izao. Miamanja ny miantso miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy, ararao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naïka farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle, sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel, Tsaralalana. Ny azo ny vaniko laka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankafaliindray tombokilasy sy mikivavy nisy diako ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasina ho indray anaraka ny fampalambo eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao tafapetraka androany tena nivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fitakiana avy amin'ny vondrona bodivona momba ny fanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo no porofony Conseil d'État fa tsy olana momba ny fitatanandraram-panjakana na hoe acte administratif tsotra izany fa olana mikasika ny lalam-panorenana
fanambarana na feno fepetra ny fampandraisana andraikitra ny HCC na ny sezina nataon'ireo vondrona politika milaza fa maro anisaka tokony ho nanendry ny Prime Ministre fanampanazavana hoentiny Enikatsa Rakotomanantsoa. Tsy mbola novalin'ny filoham-pirenena hatramin'ny androany ny fangatahana fionana manokana nataon'ny filoham-panjakana teo aloha Andry Rajoelina. Tsy mbola novaliny ihany koa ny fangatahana fionana nataon'ireo vondrona politika 5 ahitana ny Mapara, ny VPM Malagasy miara-miainga, ny ARD Avana, ny Iaraka Isika ary ny Antoko Maitso. Raha fifampiresahana momba ny fanendrenan'ny Prime Ministre aloha izany dia mbola mitoy hatrany ny fanakatona ambaravarana ataon'ny Eny Avilo sy ny Eny Ambotsiroitra. Anao ahoana indray ny ho fihetsiky ny HCC mitodika eny Ambodany isain'ny mpanara-baovao manomboka androany. Voarain'izy ireo ny requête na ny fitoriana avy amin'ireo vondrona politika 5 milaza fa maro anisa izy ireo izay manao sezina na mitaky ny andraisany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana andraikitra fa misy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ankehitriny. Solombavambahoaka mahery ny 7 no nanao sony izany araka ny fanadihadiana nataonay izany hoe voahaja ny 770 ao amin'ny lalam-panorenana izay mamaritra fa raha misy lehibe ny androm-panjakana na iray apa-efatra ny parlemanta no mahita ny tsy fanajana ny lalam-panorenana dia afaka manao sezina ny HCC. Ny didim-panjakana laharana 520 sy 2020 tamin'ny 4 janoary no voarakitry ny requête fa tsy manaraka ny lalam-panorenana no izany manendry ny Prime Ministre tsy araka ny voalazan'ny andininy fa 450 sy 270 ary mifanohitra ihany koa amin'ny voalazan'ny andininy fa 720 amin'ny ordonnance momba ny fomba fiasa ny anteny miera-pirenena. Manomboka androany manana iray volana ny HCC amoana didy mahakasika izany requête izany. Efa manaprofo ny Conseil d'État fa tsy olana momba ny resaka acte administratif na raha-panjakana tsotra iny fanendrena Prime Ministre iny. Mazava izany fa olana momba ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ny zavantranga. Ny CES izay efa nanipika tamin'ny voka-pifidianana ny momba ireo vondrona antoko politika nahazo député izay tsy nahitana Mapara 1, 2 na 3 fa Mapara tokana, tsy nahitana VPM Malagasy miara-miainga 2 na 3 ihany koa fa iray ihany. Didim-pitsarana ihany koa navoaka ny CES momba izany. Anao ahoana ary ny mety fanambarana na ny hevitry ny HCC manoloana ity requête ity. Mbola amin'izay lafim-baovao izay hatrany tsy ara-dalàna ny fomba nanendrena ny Prime Ministre ankehitriny Jean Ravelinarivo raha ny fanambarany Pahilalàna Saondra Rabenarivo tao amin'ny tranokala-mpifandraisana iray izany hoe fandikan-dalàna manaraka indray ity nataon'ny fitondrana tamin'ny fanendrena Prime Ministre ity aizany HCC samy mandika ny lalàna arak'izay hitany fa mety ireo mpanao politika eto ankehitriny efa mazava ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana raha ny fanazavana ity Pahilalàna ity hatrany fanadihadiana. Iverenana izay voalazany lalam-panorenana ao amin'ny 450 ny antoko politika na vondrona antoko politika nijoro talohan'ny fifidianana manana solombavambahoaka maro anisa ao amin'ny anteny miera-pirenena no manolotra ny anaran'ny Prime Ministre any amin'ny filoham-pirenena. Raha nolazaina fa jurisprudence nanendrenan'ny Prime Ministre Cool Roger tamin'ny fotoan'androny izay nivovonana PNP nanolotra azy. Ny PNP izay nivondrona antoko politika miisa 12 ary fantatra mazava ny listr'ireo antoko politika ireo. Tsy izany kosa ny tamin'ity indray mitoraka ity. Fanangonana sonian'ny solombavambahoaka no lazaina fa 20 any ambolohany, niova hoenina 20 kosa indray izany taty aoriana ary tsy fantatra na ny anaran'ireo solombavambahoaka ireo na ny vondrona parlementera misy azy ireo. Fomba roa samihafa araka izany no nanendrenan'ny Prime Ministre Cool Roger sy ny Prime Ministre Ravelinarivo Jean nefa lalam-pandrenana iray ihany fa tsy hoe lalam-pandrenana roa samihafa no miatra eto amin'ny firenena. Tsy nisy afa-tsy 250 ihany koa ny député nandany an'ilay lalàna teny amin'ny anteny miera-pirenena omaly. Izany hoe tsy mitombina izany ny fisian'ny député 20 na mihoatra voalaza fa maro anisa manohana ny filoham-pirenena. Fanontaniana mipetraka ny hoe nahoana ny misy fomba roa samihafa nanaovana izany fanendrena izany nefa lalam-pandrenana iray ihany. Manoloana izany mangina ny HCC ary manaraka bokiny izay fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra izay. Nambaran'ny Pahilalàna Saondra Rabenarivo tamin'ny gazety piseho amin'ny internet Tana News kosa fa mazava ny voalazan'ny 450 amin'ny lalam-pandrenana. Ny vondrona modivonina izay manana solombavambahoaka 20 ao amin'ny anteny miera-pirenena ny tokony hanolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Vondrona antoko politika na antoko politika manana ny maro anisa amin'ny anteny miera-pirenena no hanolotra izany araka ny lalàna fa tsy misy mihitsy ny hoe solombavambahoaka maromaro manangona soni no manolotra ny Prime Ministre. Raha ny voalazany lalàna ihany koa dia antony iray ahafahana manongana ny filoham-pirenena ny fandikanana verimberina lalam-pandrenana. Iverina indray ve ny zavantranga tamin'ny andron'ny filoha Zavy Albert.
Vaovao avy ny Tsimba Zazakosa indray fa nanangasanga teny amin'ny anteny miram-pirenena androany ny 4 ho an'ireo député vola 2.70 miliara ariary indray no atotiny fanjakana ho an'ireo solombavambahoaka ireo etsy ankilan'izay tsy dia mahafaly loatra azy ireo ny fanoloran'ireo fiara izay alaina amin'ny karama sy tombontsoan'izy ireo ihany raha nambarany sasany tamin'izy ireo androany fanatediana. Efa miaingana ireo fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo solombavambahoaka fiara 4x4 maromaro no efa nampisehoana ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza androany santionany roa ireto efa tazana teny ireto. Tsy dia mahafa-po loatra ireo solombavambahoaka nefa ny fomba fandoavana ny vidiny ireto fiara ireto. Izy io dia mandritra ny 4 taona. Raha mikoatra zany tsika raha 3 fois 12 lasa 36 millions d'ariary par mois pendant 4 ans zany no alohanay. Zany hoe mandoa any amin'ny 4 fois 3 12 ndray zay 4 6 18 4 3 130 millions d'ariary no alohanay député. 3.20 tapitrisa ariary no natokany fanjakana ho an'ny solombavambahoaka tsirairay. 3 tapitrisa ariary isam-bolana amin'ny karama sy ny solika azon'ireo solombavambahoaka no hakana izany. Efa taona no anonerana ny vidin'ny fiara mamoaka paosy kosa ireo solombavambahoaka raha toka misafidy fiara mihoatra ny vola tolotry ny fanjakana. Raha tambatra vola 2.70 miliara ariary indray izany no atolotra ny fanjakana hividianana 4x4 ho an'ireo député miisa 250. Raha ohatra zany zany te hividy V8 200 millions dia mameno any aposy dia malalaka ny soa any amin'ireo concessionnaire zay tiantsika. Ny anjaran'ny fanjakana ny anjaran'ny androm-panjakana ato zany dia manao ny négociation amin'ny azahoana ilay tômôbila fa en fait ohatran'ny hoe manao traite ny député mividy azy fa tsisy hoe any avy any amin'ny volam-panjakana. Amin'izao fotoan'izao mbola mivory mandinika ny momba ireo fiara ireo ny solombavambahoaka. Fivoriana izay tsy azo hatrehina taorian'ny fanakatona ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Mbola hijano eo amin'izay pejy politika izay hatrany sika araka amin'ny 30% amin'ireo antoko politika 7% nitsangana ara-dalàna ihany hatreto no efa nanao fanambaram-pisiana arak'izay voalazan'ny lalàna izany hoe miisa 7.70 ireo antoko politika tsy manana ara-dalàna eto amintsika ankehitriny raha ny tatitra avy amin'ny ministera ny atitany 7.20 amin'ireo 7.70 ireo no nilaza ho mpanohitra 5 tsy mbola hita mazava eny anivony ny anteny miram-pirenena izay tena solotenan'izy ireo. Ity resaka antoko politika ity izay mbola miteraka resabe ankehitriny ny amin'ny inanendrena ny Prime Ministre farany teo fanatediany Ernina Rabary. Ny antoko avana, ny malagasy miara-miainga, ny arema, ny leader fanilo, ny team, ireo no anisan'ireo antoko politika amin'njora ara-dalàna eny amin'ny ministeran'ny atitany ankehitriny. Raha lalàna no jereny isan-taona, tokony hanao fanambaram-pisiana mialohan'ny 30 ny volana aprily ireo antoko politika 7.70 mijoro ankehitriny. Ny taona 2024 anefa raika amin'ny 30% amin'izy ireo ihany nanao izany. Ny tamin'ity taona kosa tsy mbola nisy nanao izany hatreto raha ny vaovao iray teny anivon'ny ministeran'ny atitany. Ny tamin'ity taona kosa tsy mbola nisy nanao izany izy ireo hatreto raha ny vaovao iray teny anivon'ny ministeran'ny atitany. Nilaza ny andray fepetra ny ministera ho an'ireo tsy mahavidy izany mialoha io daty fetry io. Hatreto ihany koa tsy mbola mijoro ny vondron'ny antoko mpanohitra samy maka ho azy ireo milaza azy ho mpanohitra ankehitriny. Tsy mbola hita eny amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa izay solotenan'izy ireo izay tokony handray ny toeran'ny filoha lefitra 7 eny amin'ity androm-panjakana ity. Raha ny voalazany lalàna mifeny fanoherana eto amintsika, mifidy izay ho filohan'izy ireo rehefa mivoaka ny didy fampiarana ity lalàna ity. Raha tsy mety mitovy hevitra kosa izy ireo dia ny fanjakana no manendry izay ho filohany. Hatreto anefa tsy mbola nivoaka izay didy fampiarana manakatona ny fametrahana ny totaratasy mikasika ny fanoherana izay. Inona ny andrasan'ny fitondrana tsy hamoahana izay didy fampiarana izay? Matahotra ny tsy hatafita lalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena intsony ve ny fanjakana raha misy mpanohitra mijoro. Fantatra ihany koa fa enina ireo vondrona politika nahavita nametraka ny totaratasy sy ara-dalàna eny amin'ny ministera. Ireo vondrona politika izay mbola manjavozavo ny sata mifehy azy araky ny lalàna. Eo amin'ny lafiny fitaterana anabakabaka kosa indray no foanana nisidina Antananarivo Paris nanomboka ny 20 ny volana janoary farany teo ka hatramin'ny 9 ny volana febroary ho an'ny kompania mpitaterana Air Madagascar mandalo fitsirina ara-teknika na tsaiky sy ny fiaramanidina Airbus A340 toka nampiasain'ny Air Madagascar afaka misidina ny abakabaka ny vondrona Europeana ankehitriny misy arak'izany fikorontanana ho an'ny sidina makany Frantsa izay isan'ny be mpifamezivezy indrindra raha avy eto Madagasikara. Fanampanazavana. Iato mandritry ny 12 andro ny sidina makany Paris amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar mifindra fiaramanidina arak'izany ireo mpandeha amin'ny zotra n'Antananarivo Paris mivantana. Misy ihany koa ny sidina nofoanina sy nahemitra vokatra izany. Raha ny fanazavana azo dia fitsirina ara-teknika izay fanao no iazoman'ny Frantsa ny fiaramanidina iray io araka ny fanazavana avy amin'ny Air Madagascar.
tsy nafantatra izany mialoha ny agence de voyage anyka mikorotana ny fandaminan'izy ireo ankehitriny. Agence de voyage zao anankiray ny hitako hoe be dia be ilay izy resaka service surtout an'olona efa be déjà émis zany tiako tenena. Misy olona efa nakabe avao hoe sur Air Madagascar dia zao ilay vol zao tsy mahazo makany amin'be dia tavana moyen ilay olona hoe amin'ny daty roviny izy ny andehanana. Misy sasany efa hoe efa nanana ny daty misy fotoana efa enjehany ihany. Ohatra supposons mandeha izy 22 le vol nefa 22 janvier annulé ohatra zany efa lasa fa exemple 22 janvier annulé le izy dia tsy maintsy mitady compagnie hafa andefasana anazy zany vu que Air Madagascar tsy afaka mandeha. Ahitana tsy fahatombana matetika ny sidiny eo anivon'ny Air Madagascar. Olana ara-pitantanana sy ara-pitaovana no fototra izany raha ny voalazan'ireo mpandinika ara-toekarena. Mbola tavela amin'ny lisitra maintin'ny Eropeana ny fiaramanidiny Air Madagascar tsy mbola tonga ireo fiaramanidina voalaza fa novidiana ary anome aina an'ity kompania pitaterana ity. Mifanilika andraikitra ny anivon'ny fitondrana ary malaina iresaka an'ity raharaha ity. Izy moa Henri, tsy Henri no risana. Allô Henri no risana izy no président du conseil d'administration ny stratégie commerciale ny Airmad zany dia ny direction générale sy ny filakevitra mpitatana no mandray décision amin'izany. Ministère miavalize fotsiny. Raha ity resaka Air Madagascar ity izany no maridrefy momba ny fahombiazan'ireo fivezivezena tany ivelany, laza fa ny tadiavam-baolana nataon'ny filoham-pirenena dia azo lazaina fa aotra ny vokatra. Ratsaivo nefa ny tsidika ny ATR sy ny Boeing ny filohan'ny Repoblika tamin'ny Tandasa. Na dia fotoana tsy mabetsaka mivezivezy azy any ivelany ny fotoana tahaka izao misy fiantraikany any amin'ny fidirana eto amin'ny fisian'ny korotana. Hatramin'ny 520 isanjato ny fiakaran'ny tany fizahantany andrasana amin'ity taona ity raha ny nambaran'ny mpandraharaha amin'ny sehatr'eo eto amintsika. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray raharaha Berija sy Sambahita manana-mbola itoizan'ny fisamborana mpianatra ireo amin'ny CJUM na ny comité des jeunes universitaires de Madagascar. Mpianatra telo no samboran'ny fanjakana tao anatin'ny iray volana farany omaly. Tsy nisy indray ny fitsarana ny Berija izay mbola najanona ny tsy hafaha. Araka ny antso atarby voarain'izy ireo voantsiona amin'ny lehiben'ny fatra ny antoerana ny mpitarika anetsika ny mpianatra ao ambondrina Mahajanga ireo mpianatra ny Mahajanga izay nambarany ity fikambanana ity fa tsy mankasitraka ihany koa ny fisamborana ny Berija sy ny fiemora ny fitsarana azy mamofopofona hetsika goavana ny amin'ny tontolon'ny eny Ankatso ankehitriny ho an'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny tony Ramatahora ataony fitondrana rajona ary mampianara ao ny fanampanazavany. Zay zao mbola mamorona stratégie ataonay amin'ny hetsika ataonay fa tsy mbola tenenay zao hoe ina stratégie ataonay. Tena fa fenemoray koa zany ao ambondrona amin'izao fotoana zao ary fa nisy ny azo zany le menera de grève any ambondrona zao fa hoe menasy hoe raha vao mihetsika eo nareo tonga dia samborona koa. Nisy nanantso zany izy nanantso amin'ny telefôny hoe nisy convoqué hoe le olobe zany tena tsy asitrika fa hoe mpitondra fanjakana mihitsy miantso anazy hoe raha vao mihetsika nareo tonga dia samborona. Ivadika pejy afa kosa indray isika vaovao efa nentina taminao saingy miverina indray ankehitriny momba ny komina Antananarivo renivohitra voasambotra omaly ariva ny filohan'ny fikambanan'ny mpiasa ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra antony izany araka ny vaovao izay no amarinay androany ny tsy fankasitrahany mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra ny fomba fiasan'ny sekretera jeneraly ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nisy ny fitangoronan'ny mpiasa androany ary niona tamin'ny PDS izy ireo fionana izay tsy azo ny mpanao gazety natrehiny arao ny fanadihadiana. Ny aona tamin'ny mpanao gazety nampita ny fitaranan'izy ireo izay tsy enoin'ny tompona andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra ny fikambanan'ny mpiasan'ny komina omaly ny filohan'ity fikambanana FMTA ity no nitarika izany. Efa nandany mpiasan'ny komina hoe tsy mety aminay io ho ataonao sekretera generaly io. Dia rehefa nandresy lahatra ny mpiasan'ny PDS fa hoe olona efa niovy olo io taty eo arina tsy nety tsony mipiasa zany fa anao assemblée générale zay ny 22 décembre teo. Tamin'izay indrindra nefa dia niteny ny mpiasa hoe anangana banderole zay ozy izy dia ozy mantsy an'zareo hoe alao
fa hoteneniko ny etaetaponareo. Inona le etaetaponareo a? Ny etaetaponay ozy izy dia mila an'ireto olo reto izay miala atao amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Taorino fionana tamin'ny mpanao gazety io no samboriny ity filohan'ny FMTA ity tsy fantatra na atao inona na atao inona. Araka ny feo mandeha ty anivon'ireto mpiasa ireto dia io sekretera jeneralin'ny komina io no nampisambotra azy. Ireto mpiasa ireto izay efa ela no nilaza ary nitaraina momba ny antsonjay sy ny tsirariny izay voalaza fa ataon'io sekretera jeneralin'ny komina Antananarivo renivohitra io, izay voalaza koa fa olona akaiky ny PDS ny Asin'Andriamanjato. Tsy mbola fantatra kosa ny hotoyny'ity raharaha ity. Maro tamin'ireo mpiasan'ny komina no nilaza fa itokona raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana manoloana izao raharaha izao. Inona no tena zava-mitranga ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra? Fiatraikan'ny fandalovan'ny rivo-doza shedza teto Madagasikara voatatana araka ny tokony ho izy hoe ny vola fanampiana ho an'ny trabona sahirana amin'ny lafiny maro ireo trabona ankehitriny ohatra iray amin'izany teny amin'ny fokotany Andranomahery Akorondrano tsy maintsy mandovoly izy ireo amin'ny fividianana rano eny amin'ny popiraisana sy ny famonjena toeram-pivoahana iombonana milaza kosa ireo tompon'andraikitra fa iroso amin'ny hetsika fanadiovana eny amin'ireo ivotoerana nandresina trabona manomboka raha-pitso asabotsy efa mitomba nefa nisany zaza marary-kibo eny toerana fanadihadiana no tanterahiny Oliva Antriniala. Tsy misy ny toeram-pidiovana sy ny famatsin-drano ho an'ireto trabony eto amin'ny fokotany Andranomahery Akorondrano ireto. Izy ireo izay mahatratra 3,000 mahery. Feno maloto ankoatra ny fako mivangongo araka izany manodidina ny fitopin-trano lain'izy ireo. Samy andoavam-bola na ny famonjena trano fivoahana ary zato ariary na ny fantsakana rano 20 ariary isaky ny so eny amin'ny popiombonana. Fandrahoana sakafo izany dia mbola andrahoana eny amoron'ny lalana eny fa tsy azo sinafo le hanina eto. Dia izay no mbola tsy ampy izao ny fandrahoana sakafo. Ny akabetsahany aloha ny ankizy ety dia misy le valambalana dia mikokoaka avy amin'ilay rano dia fadiovana aloha izay efa mba manao sy azo atao ihany ny ankizy eto ny ray aman-dreny. Zay zany zao maloto ery misy WC public le ery aloha ery dia eny izay no mamonjy. Fa ny fidiovana zany hoe zay zany tsy misy fidiovana zany. Andoavan'ireto trabona ireto vola avokoa araka izany ny toeram-pidiovana sy ny rano sotroin'izy ireo. 2 miliara ariary no nomeny fanjakana ny BNGRC hiatrehana ny rivo-doza hatreto. 3,000 euro kosa no avy amin'ny ambasadin'ny Frantsa. 2,700 sy 4,400 hatreto no isa voaray farany mikasika ny trabona ato anatin'ny faritra Analamanga ary 1,3 sy 1 hetsy eo ny trabona manerana ny nosy. Tafakatra 50 kosa ireo namoiny ainy. Milaza ny tompon'andraikitra fa ankoatra ny mpiay ara-tsosialy isak'ireo vondrona fandraisana trabona misy ihany koa ny dokotera mandray ireo marary. Mi avion avy any Afrique du Sud hitondra tanty fa zany moa ny problematsika kely dia ho tonga eo dia afahantsika mametraka an'ireo trabonareo amin'ny anatin'ny toerana zay mba sécurisant kokoa. Minavina anatin'ny BNGRC anao an'le assistance de proximité. Ny anatin'io dia karazana anao activité d'assainissement miaraka amin'ny association maromaro zahay mijery an'ireny site d'hébergement regny dia vulgariser sensibiliser ny président Fokotany rehetrarehetra moa mba bénévolat ma iara-iasa aminay anadio an'ireny site reny désinfecter ny toerana manadio ny toerana sisisa. Tsy hiverina any amin'ny toeram-ponenana ireto trabony ireto raha tsy miverina amin'ny laony ny rano izay niakatra. Ao anefa ireo tsy manan-trano fonenana intsony, ao koa ireo tsy manan-trano fonenana hatramin'izay. Tandindomindoza ny fahasalaman'izy ireo ankehitriny. Ankoatra ny areti-kibo vokatry ny loto 520 ka hatramin'ny 20 no indray misisika ao anaty trano iray izay mahazaka olona 8 raha ny tena tokony ho izy ary atahorana ny aretin'ny taovam-pisefona. Ivadika lafim-baovao afaka saindray isika fankalazana ny faha-70 taona ny trano fiantohana aro mikendry lavitra ity orinasa izay anana ny fanjakana Petrabola hatrany amin'ny 7,700 ity tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany ny fifampiarabanina tratra ny taona vaovao izay tanteran'izy ireo teny amin'ny kriptona mbo malaza androany arao ny fanadihadiana. Mahatratra 5,700 ny tsenan'ny fiantohana misy eto Madagasikara no tantanan'ny orinasa aro. Ny taona 4,4 niakatra 2,100 ny kirakiram-bolana ny chiffre d'affaires ka tonga hatramin'ny 5 miliara izany raha nanodidina ny 4 miliara izany tamin'ny taona 13,4. Nisy ny fizarana ny maha-pakasitrahana tamin'ireo mpiasa maherin'ny 20 androany izay nahafeny 30 sy 20 taona ny asana tao amin'ny orinasa.
Nisy ihany koa nijeritodika momba ny asa vita. Mbola nanome toky ny mpanjifa nome fahafapo azy ireo ity trano fiatohana ity. Azo lazaina zany hoe notivety ny rano natsakaina ary sorana dia sorana tokoa ireo mpanjifa izay mametraka amin'ny fitoisany amin'ny trano fiatohana aro satria tsy teny fotsiny ny mahoe 5 isan-jato ny part de marché amin'ny trano fiatohana aro fa dia manana ny lanjany tokoa izay. Fantatra ihany koa fa tompony petrabola be indrindra hatramin'ny 7 isan-jato ao amin'ity orinasa ity ny fanjakana. Isan'ireo manana kalitao asa tsara indrindra ity toeram-piantohana ity raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Dia mbola manainga antsika trano zany anohy ny fiarah-miasa amin'ny trano fiatohana aro satria izay ny aronareo tomponay dia firahalanala antsika tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja mba tsaratsara ny fifandraisana eo amin'ny aro sy ny mpanjifa ho aminy. Akalazaina ihany koa ny tontolo faha-efapolo taona ho iaho ny trano fiatohana aro ary izany fankalazana izany dia ho atao manerana ny Madagasikara satria isetsika ho ataonay ifanakekezana bebeko amin'ireo mpanjifa. Arak'izany, izy ny fianambehan'ireo assurance aty Afrika na ny Fédération africaine des assureurs de droits nationaux ary olona 100 no andrasana amin'izany avy any Afrika, Europe ary Asia. Voalohany no andraisan'ny Madagasikara izany fivoriana izany no kendrena manokana ireo mpanjifa mba hanantona akaiky azy ireo mandritra n'ity hetsika ity. Nisy ihany koa ny fanomezana avy any amin'ny orinasa trano-piatohana aro omaly ho an'ireo niarambony nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Trelza tany amin'ny BNHRC. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray 20 taona amin'ny mahampanjaka sy tao Arabia Saodita i Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud no nindosiny ny fahafatesana ny maraina teo. Misaona tanteraka ny firenena voalohany manondrana soltany. Efa tamin'ny 1 Desambra teo nahiditra hopitaly ny mpanjaka Abdallah mbola samafy no miandry ny mpanjaka vaovao Salman eo amin'ny fifandraisana amin'ny firenena manodidina sy eo amin'ny lafiny toe-karena indrindra fa mikasika ny soltany manoloana ireo ezaka ireo tsy hafa-niala tamin'ny krizy ny firenena arabo. Ankoatr'izay ny toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina no isan'ny mbola olana ho an'ireo mpandalan'ny fanovana androany ny fandevenana samy naneho ny alahelo ireo filoham-pirenena frantsay sy amerikanina. Fa iverina eto toerana kosa sika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto tafapetraka androany teny anivy ny fitsarana avy mba ny lala-panorenana ny fitakiana avy amin'ny vondrona Botovona mikasika ny fanendren'ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo. Vola 12 faingo 9 miliary indray no atoton'ny fanjakana malagasy hividianana ireo fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo sombam-bahoaka misy 150 eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka no foanana ny sidina Antananarivo Paris nanomboka ny faha 1 janoary farany teo hatramin'ny fahavalo ny volana febroary ho avy izao ho an'ny kompani mpitaterana Air Madagascar ary farany mahatratra 50 no maty tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Shedza teto Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tian'io ity sorna ianao narak'izany hatramin'ny farany. Mame fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tokoa. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. Vovo, faux shampoing citron, papaye, smon, am sachet Stavoine. Nanulcha noteu ni vovo.